Eo amin'ny raharahana fanolanana indray rangahy lehibe iray izay 7 taona no nisamborona noho ny raharaha fanolanana izay mpanampy ny tao an-tranony tany amin'iny faritry ny vakinakaratra iny tamin'iny herinandro lasa iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanolanana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vaovao mahafinaritra nananjanaka enina mianadahy ireo mpivady katolika izay vietnamianina ireto ka ny dimy lahy lasa mampera avokoa ilay vehivavy kosa lasa masera. Araka izany dia nanokantena ho an'Andriamanitra avokoa ireo zanak'izy ireo enina mianadahy ireo amin'izao ankehitriny izao. Camion iray tapaka hisatra no nifatratra tamin'ny vavahadin'ny mpiangonana atao Fianaratsoa tamin'iny afaka omaly maraina iny. Olona iray no naratra ary tsy nisy ny ainana fohy. Hafatra ho an'ireo izay mpampiasa ireo fiara dia mba asio fanaraha-maso akaiky ihany ny fiaranareo mialohany handeha fa sao dia hamono ny hafa na ihany koa hamono ny tenanareo ihany. Anosy Zato lehilahy 23 taona no maty an-drano teny Anosy Zato Est tamin'iny androny afaka omaly iny. Nanadio dobo izy dia nisy courant-jirama izay voarainy ary nitarika izao fahafatesana izao. Ka noho izay dia melimelo ihany rehefa mahita anireny andrin-jiro ankaiky rano na koa ankaiky lalanareo ireny fa misy amin'izy ireny dia misy herinaratra izay ary mety hahafaty anareo noho izay herinaratra izay tsy voafehy amin'ireny andrin-jiro ireny ary manentana ny mpiasan'ny jirama hatrany mba hanara-maso akaiky ireny andrin-jiro ireny fa misy amin'izy ireny dia tena efa miasimba sy misy an'izay herinaratra izay tsy voafehy izay ka mety hamoizana ain'olona tahaka an'izao niseho teny Anosy Zato Est izao. Eo amin'ny resaky ny vakitrano indray nampiahiahy ny fokon'olona atao Anosy Avaratra Sabotsy Namehana ity lehilahy izay nilanja fahitalavitra ity tamin'iny androny afaka omaly hariva iny ka niantso ny zandary hanainga izy ireo. Vetivety monja dia tonga ny zandary ka rehefa fantatra fa fahitalavitra n'olona avy Anosy Avaratra ihany ity nangalariny ity. Mbola nisy namany ihany ary mbola misy entana hafa izay tsy hita araky ny voalazan'ny tompony entana izay very tamin'ny vakitrano ny aliny 15 febroary 2024 lasa teo iny. Tany Toamasina indray ditran'ny zazalahy kely 13 taona no voasambotry ny polisy noho ny fanondromana antsy ny ankizilahy 19 taona tao Mangarano Toamasina. Fantatra fa ao amin'ny clan zaza maditra Veona io ankizilahy io izay nanindrona antsy io ary efa ao anatin'ny fanaovana fanadiadiana an'ity ankizilahy ity moa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao ka ny hanatra sy ny hafatra ho an'ny ray aman-dreny zoro amin'ny lalàna tsara ihany ny ankizy ary araho-maso ankaiky ny zaza sao dia mivarilavo na ihany koa manaonao foana tahaka anitony nataon'ny ankizilahy kely izay voateny 20 taona monja tany Toamasina ity. Ary tandremo ireo manodidina satria indraindray koa ireo manodidina sy ireo izay milaza ho namana dia isany manimba ihany ka mba fantaro ihany ireo izay manodidina ny zanakanareo sy ireo izay namany mifanerasera aminy fa sao dia manaonao foana ka mety hahafaty olona na ihany koa mety ho matin'olona raha toa ka tsy misy fitandremana ny zavatra tahaka an'itony satria ny ankizy izay tokony hiaina sy fantoka tsara amin'ny fianarany nefa dia mifantoka amin'ny zavatra hafa izay tsy ahitana vokatsoa sy tsy ahitana mangirana akory tahaka an'izao misy any Toamasina izao. Any Meva-tanàna indray olona sivy malaza amin'ny fakanan-keriny no azo sambobelona tamin'iny androny afaka omaly iny
tokony ho tamin'ny valora sasany alina tao amin'ny distrikany Mevatanana, Anjorobe, Ankazobe araky ny loharanom-baovao izay voaray avy any an-toerana trany. Midika izany fa tena miezaka manao entso zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo mpakan-kiriny izay tena mampitaraina ny be sy ny maro amin'ireo faritra voalaza ireo izay voasikady ho isan'ny faritra mena amin'izay resaka fakanan-kiriny sy ny famonoan'olona izay. Jiolahy raindahiny efa nikarovina efa ela no maty voatifitry ny pôlisy tao Ambohiboatavo, Ambatondrazaka ny aliny 17 febroary 2024 hikuizana amin'ny vakitrano fisolokiana fanolanana ary fandrahonana ho faty araky ny loharanom-baovao izay voaray tamin'ny polisy-pirenena tany an-toerana trany ity raharaha famonoana an'ity jiolahy izay tena mampitaraina ny be sy ny maro tamin'io toerana voalaza io hatrany. Dahalo raindahiny iray antsoina hoe Lara tafatsoaka ary roa no maty voatifitry ny mpitandro filaminana nandritra ny fampandriam-pahalemana izay natao tany amin'ny faritry ny Ambatofinandrahana iny. Karohina ankehitriny io dahalo raindahiny io araky ny loharanom-baovao izay voaray tamin'ny ministeran'ny foloalindahy hatrany. Midika izany rehetra izany fa tena manao ny asany ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafihana isan-karazany izay hita manerana ny nosy tato ato izay. Fa na dia eo aza nefa izay ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana izay dia hita fa mbola mahazo vahana ihany ireo olon-dratsy amin'ny asa ratsin'izy ireo indrindra fa ireo izay mpamatsy fitaovam-piadina ireo olon-dratsy ireo dia hita fa mbola tsy fongotra hatramin'ny fakany amin'izao fotoana izao ka dia andrasantsika eto ary izay famongorana hatramin'ny fakany ireo olon-dratsy ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izay asa ratsin'izy ireo izay mba hahatonga ny vahoaka handro fahalemana sy mba hiala amin'izay tebiteby lava eo amin'ny fiainana andavanandro noho ny fitsoka an'izay asan'ny jiolahy izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha fanolanana izay tany amin'ny faritry ny Vakinakaratra iny. Fantatra fa lehilahy lehibe iray izay 430 taona monja no nisamborona noho ny raharaha fanolanana ny mpanampiny izay vao 570 taona monja tao amin'ny kominina fidirana faritra iny Vakinakaratra iny tamin'ny iny herinandro lasa teo iny. Midika izany rehetra izany fa tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao noho izay tsy fahafehezana ny filana izay satria ny lehilahy lehibe izay tokony hananatra no sady tokony ho atao ray aman-dreny mba hiankinana indray no manolana an'ireo ankizivavy kely izay mbola vao 570 taona monja izay. Tsy vitan'izay fa ny mpanampy ny tao ihany ilay ankizivavy kely vao 570 taona monja nefa dia vita ny nanolana azy tamin'izay filany ratsiny izay ka dia mampanahy ihany ny trangan-javatra tahaka nytony ary mila fandraisana fepetra hensitra amin'ireo izay zadratsy amin'izay fanaovana fanararaotana aranofo amin'ny ireo ankizivavy mbola kely amin'izao ankehitriny izao ka tokony homena sazy azy ireo izay minia manao an'izany rehetra izany fa tsy mety izany ary voararany lalàna ny manolana izany. Izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.